Alleluia, alleluia. Dia miarabantsika indray ny mpianao tratry nyity fotoana mahafinaritra famangin'Andriamanitra ny tokantranonao ny fiainanao manokana amin'ny alalan'ny teny. Aina mandray azy ny teny ary mitondra fahasalamana ho amin'ny vatany rehetra. Ato anatin'ny fandarana Baiboly miteny velona iarana amin'ny MCTV sy ny Révérend Dimy ianao. Vavaka tompoko. Raha io tsara-panono tsara ianao. Mamila anao hiasa amin'ny alalan'ny teninao indray izahay. Anitsy ampahery ampijoro ampitrakanay amin'ny fanantenana vaovao. Misaotranao fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tenin'Andriamanitra tiako fampizarana anao mpanaraka ity fandarana ity dia misy afatr'Andriamanitra, misy toetra tian'Andriamanitra ananako sy anananao manoloana izao fiainana izao. Raha isika amin'ny Tesalonianina voalohany 2:5-7-20 zao vaky ny teny. Vava dia aza mitsahatra dia misaoran'Andriamanitra amin'ny zava-drehetra fa zany ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra? Vava dia aza mitsahatra. Mametra-panontaniantsika hoe fa inona ny atao hoe vavaka? Ny atao hoe vavaka dia fifandraisana amin'Andriamanitra, firaisana amin'Andriamanitra, fifampiresahana amin'Andriamanitra, fangatahana ihany koa, fa indrindrindrindra fisaorana. Zay toetra zay zany no iantson'Andriamanitra antsika mba anana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra tsika, mba ahafahany ny fihevitr'Andriamanitra miimpacte na hoe makasika manova ny tontolo-piainako sy ny tontolo-piainanao. Ny olom-bavaka ry havana dia manana fiainana mpandresy mandrakariva satria mba ny tana maherin'Andriamanitra izy. Ary ny tana maherin'Andriamanitra dia miasa amin'ny alalany teny zay ambarantsika. Rehefa mivavaka tsika tsy hoe andeha angataka foana, fa resantsika n'Andriamanitra ny zavatra mety mandalo amin'ny fiainantsika na ny tsara na ny ratsy, resantsika aminy. Dia Andriamanitra ilay lehibe tsy to matakatra dia miresaka amintsika, mamaly itsika amin'ny alalan'ny teniny. Mety mivantana izany, mety koa nefa amin'ny alalan'ny teny renesina zany, mety koa amin'ny alalan'ny teny novakiana tato anatin'ny Baiboly zany, dia mamaly itsika Andriamanitra. Karaha ny teny Andriamanitra hoe vavady aza mitsara, ny tiany resahana. Nisy fotoana Jesosy mivavaka dia rehefa miverina avy any izy dia raikitory ny mpianatra. Dia hoy izy hoe fa maninonareo ny raikitory? Dia hoy Jesosy hoe na adiny ray ve tsy vitanareo miara-mivavaka amiko? Dia hoy Jesosy mba fantatrareo ve fa raha mivavaka ianareo dia miaro anareo amin'ny fakapana izany. Zany hoe ny olona makatoy ny tenin'Andriamanitra mivavaka tsy mitsaritra izany dia mametraka fify ho amin'ny fiainany mba tsy hidira amin'ny fakapana. Tadio fa ny fakapana dia mampisaraka anao amin'ny toromarika Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra ohatra amin'ny teny hoe vavady aza mitsaratra, zany hoe raiso ny tenin'Andriamanitra, alaharo enatrehan'Andriamanitra ny teniny entiny hanamarinana anao. Tenin'Andriamanitra mantsy ny teny hoe fa ny teniko tsy miverina amiko raha tsy matosa na ny rahako azy. Dia ny tenin'Andriamanitra zay manambary ireny teny fikasana rehetra ireny ho anao, ho atsika, programan'Andriamanitra tsara ho atsika izy ireny. Fa zao rehefa miresaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka tsika dia etsika eo anatrehany ireny. Ary zany zavatra mahafaly an'Andriamanitra ny olo ny fitadidiana, dia ny olo ny fatakarana, dia ny olo ny fahalalana. Ny antso antsika Andriamanitra olom-bavaka, hitoetra mivavaka satria mivavaka manova zavatra. Baiboly miteny fa ny olom-bavaka afaka mandresy amin'ny fiainana. Nisy fotoana Sedraka sy Mesaka sy Abednego rehefa nampiantso azy ny mpanjaka dia niteny hoe nareo telolahy tsy makatoa manohatra sy rebely amiko ny komy. Dia hoy izy telolahy azafady mpanjaka tsy manao an'izany zay ny zavatra tsy nekenay fotsiny ngamba tamin'ny zavatra nataonao dia aloha hoe anompo Andriamanitra tsy izy izay anompo Andriamanitra hafa mihoatra ny Andriamanitra. Ninona tenenina kosa mpanjaka tsy afaka akatoy izany zay satria ny tenin'Andriamanitra tahaka ny teninao tsy azo ivalozana. Hitantsika
ny akon'la izy moa dia nalatsaky ny mpanjaka atao amin'ny laforma may izy telona fa tsisy akony taminy zany fa mifiarovan'ny tompo niaraka tamin'le fiainam-bavaka zay niaraka tamin'izy ireo tonoko anina fiainam-bavaka taka amin'ny fiainam-bavaky 𝗕𝗕𝗓𝗕𝗓 sy 𝗕𝗕𝗓𝗕 sy 𝗕𝗕𝗓𝗕𝗓 araka ny hita atao amin'ny Daniel toko fahatelo dia ny fiarovan'ny tompo miaraka aminao ka manoloana ny adinao sy ny fahorianao mandresy ianao raisy mikasika Andriamanitra manoatra mimpandresy ianao sitrana afaka fahitatsitsaka fahita-pity tahina ny asa tokantrano ny fitaizana vita soa ny taratasy karakaraina rehetra manoatra mimpandresy ianao feno voninahitra tompoko amen.